Ny bitro sy ny sokatra. Indray andro dia niresaka teo ny bitro sy ny sokatra ka nifanditra, dia raikitra fa hifaninana izy ireo, hifaninana mihazakazaka. Misy zavatra fantatry raha sokatra ao fa tsy nolazaina. Raha bitro moa dia nieritreritra nanao hoe ialahy sokatra ve dia resy ahy eto ifehako lavabe. Ndao moko ozy raha sokatra. Dia raikitra ary ny fifaninanana. Lavitra ilay lalana naleha. Ka raha bitro moa zany dia nanantena hoe ho resy ny raha sokatra. Tsy fantatry raha sokatra nefa fantatry raha bitro. Dia raha bitro misy sofina sy be resaka, fa raha sokatra tsy sofina fa ny lalany ihany ny zorony. Dia lasa raha sokatra nandeha moramora. Raha bitro kosa mbola mitodika ato izy aloha. Manao daholo nareo e, hitanareo iny sofina iny, ino mitodika azy mitodika, inona vaovao sy maresaka ato? Manao daholo nareo e, inona vaovao sy maresaka ato? Mitakoritsiky ato izy, mifosa olona ato izy. Ay nanano andray ianona, ay nanano ny rakoto. Mandritra ny raha bitro mitoditodika miaraka amin'ny sofiny sy mipetsipetsiny io. Raha sokatra lasa moramora ihany nanohy ny lalany. Raha bitro ery aloha ery, nahita publication raha izy, manao commentaire indray izy aloha. Mahita publication hafa izy, mipartager indray izy. Adinony hoe izy ilay mifaninana. No ny ela tonga raha sokatra. Fomba bitro ny maivan-doha fa ny sokatra ihany no tonga aloha.